Fua mampana ary everiko fahatsirariny aratsombansitsika teny kely ihany manoloana zao fifaliana lehibe zao. Voalohany indrindra dia misaotra n'Andriamanitra lehibe ilay nandahatra raha fotoana ela talohan'izao tokony tanterahana zao fotoana zao dia tanteraka izy tamin'ity androny ity noho ny herin'ny fandarany lehibe indrindra. Izany rehetra izany aloha manambara fa tsy mora makao an-davitra fa misy ny sakantsakana maro misy ny tsilo araka ny tononkirany zanantsika teo. Dia misaotra antsika rehetrarehetra manarakaraka an'izay ao nareo namana hafa naman-tsakaiza olona nasaina ary indrindra ny mpiara-mivavaka izay ankamaroany mijoro eto amin'izao fotoana izao miara-mivavaka. Dia misaotra nareo era-poeran-tsaina na ny lavitra na ny akaiky tsy misy avahana tonga nanatrika an'izao fampopo vavahana izao ny aranteran'Andriamanitra tamin'ity toeran'ity. Ilantsiny inoko fa tsy misy mametsiny anareo satria olon-kendry manarika eto nefa ohatrany tsy mandry ny fo tsy lavirary ny fandraisana fa mianadrarako moa zanakareo fa aleo dia zao ny atao hoe izay aloha no misy indrindra ho an'reto avana fefy reto natao misakafo natao mifandrina natao mizavatra rehetra efa za meny fefavoofo an' Jesosy ho amin'izany nareo tsy mametsiny fa dia tsofiran'ny zanakareo manarakaraka an'izay dia tena marina daholo na nitory-tenina ny sitrapon'Andriamanitra na nitononkira teo reo ny asam-pitandrina ny lazaina fa leo feziko hoe misy tononkira ny fefy izay mafy nefa mamy ery ny atao hoe memy. Izay ny asan'Andriamanitra memy mandrakariva anaty mafana foana fa mamy io. Dia misaotra n'Andriamanitra nefa dia misaotra manarakaraka an'izay hoe nomeny andreo vady aman-janako reo vadiko moa efa hitanareo tonga ampatsianangana azy tsony raha amin'izao taona ny fahalehibeazana izao efa lehibe ny ankizy raha ny tokony ho izy raha manofa mandra dia ileo mba mipetrapetraka ao an-trano mba miverina ny fitiavana voalohany ilay fitiavana mpifankatia vaovao indray tsy voafeny zavatra hafa fa ny lalan'Andriamanitra tsy izay. Dia mahatsiaro hoe na inona fa avesaran'ny asa na inona mampiondrika dia mitraka rehefa mahatsiaro hoe nataon'Andriamanitra amin'izay zoka amiko ny vady malalako eo ny fiafiny eo ny fandeferany eo ny fanohanany dia mba vitako tsy misento ny asan'Andriamanitra amin'ny lalana nandehananareo iny dia ny teny izany toetra ny fahasoavan'Andriamanitra mandrakariva ombanao an'i Jesosy vady malalako izany. Manaraka izany dia eo koreo zanako reo za zany rehefa misaina hoe za sy ny ankonako hanompo an'i Jehova dia mahatsiariko hoe eo mibanga fa manohana ako ny zanako elo ny zanako naterako ka tahako mba hitsangana mpitoerana ny vetivetinareo zanako ataoko hoe zanako ny naterako ataoko hoe zanako ny zavikelika ataoko hoe zanako navinantoko zanako daholo reo. Dia mahatsiaro hoe tsy reriko fa miaraka amiko mandrakariva ireo dia mivavaka ko ara mivavaka mba hitoetra eo ambany fahasoavana mandrakariva ny anareo sombinaiko ary dia ahitako ny fahasoavan'ny tompo misaotra indrindra mahazo mipetraka nareo. Izany rehetrarehetra izany anefa ny fitiavan'Andriamanitra nanolozako azo atao amin'ny tokantrano taty amin'ity toeranyity dia namantana ray aman-dreny aho namantana zanaka koa taty mpanolotsaina mpampitraka raha misy mampiondrika rehetrarehetra ary dia tsapako hoe misy ray aman-dreny lehibe aty manolotsaina eo amin'ny zavatra mbola tsy nataoko raha tsy ho tenenina fotsiny rehefa atao izao fiangonana izao talohan'ny confinement efa tamin'ny taona 2020 sy 900 izany izao no naorina satria hitanareo mahita fa raha nanotrina ny tatinareo napitraka tamin'ny fahoriana tsy indray mandefa mihoatra an'izay dia hita hoe ny atokontany akapiazan'ny havana mantsakaiza dia hita hoe tsy raro ny faleontsika hanao fiangonana ihany dia tsy tao anatin'ny programa azy fa rehefa nalefa ilay devi rehetrarehetra pasterany niondrika voalohany nakasaina dia ozy ny diakona anankiray vity io pastera za matahotra ianao olona anankiray aza manao tranko na fiangonana tsy ho vitatsika
nefa zaza nibetsaka atao am-piangonana dia nandeha nitolotsaina zao nataontsika dia tsapako hoe fa namahery fahatsony osa ny asa atao aminareo anolo-tsaina anareo mandrakariva ny Andriamanitra hitadalana anareo amin'izao fiarahantsika miazakazaka izao ary fiangonana malala ary dia tao anatin'izany tolotsay izany anaovana izao fiangonana izao dia niazakazaka ireo zanako sy ray aman-dreniko ireo nitetovohitra sy tanàna nangataka tolotanana tamin'ny olona mety mihina fa misy ny solotenanareo izay nandehanana izy ireo dia nandeha zay pastera izara fiadanana ho an'ny olona isan-tanàna fa mbola tsy vitantsika nitafika masina andeha zay angataka tolotanana dia nandeha izy ireo mifampiantso moa ny ataonay satria ny andro ao anatin'ny fihiboana pastera ny Antananarivo ny ondriny aty amin'ny 20 kilometatra dia lasa izy ireo nandeha nitety tanàna dia mitodika aminareo fa zao mety mba ahitana fotoana iresana tsy ho vitanay mitety anareo rehetrarehetrany fa mba hampitapitao amin'izay tsy eto tompoko ny fiadanan'Andriamanitra ny tonon'ireo hitoetra aminareo mandrakariva tsisy nanitsambovoka ireo tsisy fotoana anankiray ny antsoho azy ka nilaza tamiko hoe pastera tena maniditra amin'ny olona eny marina tsy zato isan-jato sa manana farisendahatra tsy izy ifanomezany tsiny fa mbola tsy nisy fotoana anankiray hoe nodimay izay pastera fa tsy nahazona inona na inona fa nisy no tantaraina zao katsaka azonay zao vola azonay zao fotsimbary azonay zao tsaramaso azonay pastera dia mankasitraka mankatelina tompoko nataonareo ho an'Andriamanitra izany ary rabiriky tanina rafitra tamin'ity toeranyity andrafetan'ny anjely biriky any an-danitra ho amin'ny trano ivantananareo ny fahafoizanareo ho amin'ny asan'Andriamanitra nareo rehetrarehetra tsy ankaninafaka nanarika n'ity toeranyity ara-pitapitao amin'izay tsy eto amin'izay vohitra nandalovan'ireo zanak'ireo ary dia tsara ny ampitana tatitra hoe vokatra fanohana anareo izay marina fa misy miteny tena mitsetra kely mihitsy amin'ny fonontenena ilay ray aman-dreny rehefa manao tatitra hoe zao no nataon'ilay ray aman-dreny pastera hitanareo raiky izy tsy nampiakatra vary izay fa tsy nanetsy izay tamin'ity satria tsy nisy ny rano fa io zao nefa asan'Andriamanitra no natao fiangonana ka dia tia voky ho anareo raha ilay vehivavy nandatsaka rakitra vehivavy manano-tena tsy ho ritrana izy eo ampelantanany ary tsy izy rehetra fa izay rehetra nafoy dia ho ambin'Andriamanitra amin'izany fahalalan-tanana ao an'Andriamanitra dia vokatra izay rehetrarehetra izay namidinay ny katsaka namidinay izay tsy vary izany ny vola nitazonay dia nitatanatiny indray nanana faharesendahatra hoe nitsinjaka vitanay tatinay nokan'izany tsinjaka vitanay izany voalohany teo amin'ny fiainako izay tsinjaka vitanay na pastera ataonay ary dia zaza mambehivavy lehilahy efa lehibe ny antoko amin'ny manœuvre tamin'ny nanaovana zao mandrapahatonga azy amin'izao hitanareo izao tsy nanara amin'izay satria tsy manam-bola fa ny sakafo nanohananareo anay kosa tafiakatra amin'izao telometatra zao izy tsy nivizaina raika-boka aza fa nataonay sakafo ary dia misaotra indrindra tsikitsiky izay manao ny asan'Andriamanitra nareraka azy mbola tsy nisy fotoana nidina n'ity toeran'ity zahay ka niondrika nansentona nisy ateto fa dia fifaliana ohatry no any an-danitra nanaovana ny asan'Andriamanitra satria teo ny fanohana anareo mankasitraka indrindra tompo ary manaraka izay tsy hoe maivana akory ny tenenina farany fa mahatony izany rehetrarehetra izany mino fa natsapy tena anareo azy tsika koa moa miasa mangina teo amin'ny fanohana anareo fefavaka nareo ray aman-dreny provon izany mbola tsy hanadononareo anay na dia misedra olana isako izay mankaty antsorokahitra azy amin'ny fefy dia miady mafy ny devoly tsy hahatongavanareo fa nandresitsika ao amin'ilay mampahery atsika dia mankasitraka indrindra tompo folo taona marina izay ary efa mahita nareo miakatra ty amin'ny estrady mitamberina ny fotoana ntaizanareo dia natsiary mangorakoraka ny fo na misentona misaotra moa tsika dia matetika raha ny masofoana no miloatra izay le fahalemena mankasitraka indrindra tompo raha fijoroana fahavalambela moa ny tenen'ny pasteur teo mety analava fotoana raha tenena fa foy ny olona zaiko eto aty tena mbola miasa rehetra satria teo aminay izany an'ilay voatory teo ny asa vitako tao anatin'ny folotaona tompoko tsy ampy-pahafolo ny vitanareo tamin'ny fandalovanareo mino izany tsy ampy
ratsana mafanako ny asan'Andriamanitra dia mbola sarotra ny asa fitoriana tena sarotra zay zao mpiandry mbola vitsy azo isaina amin'ny ratsan-tanana indray misentry ihany hoe Jesosy afolo-taona eny akay mba vitako ohatrany tsy hitako izay vitako Jesosy fa misy anankiray santio ny anapahirezan'ny tompo raha ny orina ny maraim-baovao teto aminay alatsinainy maraina dia mpiandry namako mpampianatra dia raha miseno itsonay azy ery amin'ilay ambody fary amin'ny commune vao miditsy ery anisy mipetraka raha maramsy azy izy mpampianatra dia matetika izy tsy tonga manao maraim-baovao fa samy miady rery eo dia indray andro ary rehefa avy nanomam-panany akatra teo ambony pilipitra dia nahita mpiandry anankiray niditra amin'ny varavarana avy eo andrefana eo dia mipetraka teo amin'ny farany ariana mijoro izy dia hitako ohatrany fijoro n'ilay mpiandry mihitsy dia nijoro izy teo tonga izy dia nanao akanjo masina dia ozy izy hoe tarangambo ramose dia tonga izy dia nanao akanjo masina fa tsy nanatona tany amin'ny trano fisainana lasa ny fotoana vita ny fotoana dia namarana ny fotoana tsy tonga ramose namarana ny fotoana dia hoana koa ramose izany efa izany misy resahana aminy dia vita ny famarana ny fotoana isy ray aman-dreny ny andriandry tao adokotany tao hoe raha pastera revenao fanao izan-drasantsika dia miresaka eo ireo dia rehefa vita ny famarana ny fotoana dia mivoaka dia efa lasa hoe ramose teo totsaotsoana ny bisikileta dia mifampijery izy ramose mpiandry tsisy an'izany teo pastera miondrika mino azato isanjato fa Jesosy eny raha miasa tamiko izay Jesosy izay dia tsy nino alo teo tsy hoe nino fa nanamafy nanatona an'ilay birao-piangonana ny tena raharaha-piangonana teo taizanao no mipetraka tena ny farany ariana pastera tamin'ny sisiny amin'ny rindrina sa teo ampovoany tary amin'ny rindrina ilay hitako nefa teo ampovoany akaiky ny lalatsara dia mino fa Jesosy miara-miasa mampahery anankiray koray aman-dreny tao aminay indray diakona tonga namonjy maraim-baovao taty aoriana izay dia izaho moa eny ampilipitra ihany mandrokatranaka eny ambony altara dia ao ny fampaherezana ary ny fitaizana ary averiko nareo tsirairay za tsy nanao pastera izany raha tsy nandalo fefy tena tsy tiako izany efa ela ny pastera raha hoe pastera fa tena fanirinindraiko niteraka azy amin'ny fahatsinity ratsy tao ny fefy mankasitraka fefy raha nareo ny tsapahery ahy efa zany tsy hitraka tsony fa na inona na ny androany fotsiny azy mahery pastera Sahondra mankasitraka tompoko mankatelo anareo ary tonga nanipo tatinareo namboly dia tsara komba sehoka anareo vokatra anankiray ray santionany mba hoentinareo mody taminareo taty tamin'ny 2013 ve iny 14 dia misy olona anankiray efa tena reraka tsy niditra am-piangonana tsony izy elaela tsy hita nitsony izay fiangonana idirana satria fanontaniana be dia be nao anatin'ny saina hoe inona ihany ty Andriamanitra vavaka sabotsy sahalahady inona dia efa nangatsitsika tena izany tsy afa-tsy tonga tamin'izay Jesosy dia nanatrika ny asa fitoriana nataonareo teto izy dia nandray nandazaka-po dia tatao arin'izy resy lahatra dia lasa izy niditra am-piangonana tsy teneniko ny fiangonana ny idira satria tsy mitorana ara-piangonantsika fa mitaona olona ao an-danitra fanzava misy fa mafanao foana amin'izay fiangonana izay olona izay hatramin'izao ary tsy nihemitra indrindra satria resy lahatra tamin'ny fitaizan'ny fefy tamin'ny toritenina nataon'ny fefy raha misy olona anankiray mibebaka dia fifaliana lehibe ao an-danitra noho ny asan'ny fefy mankasitraka tompoko lava ny resaka raha tantaraina fa dia izao hoe zavatra teneniko anareo izany dia izao fandriko ho anarana mafaly an'Andriamanitra ny anaran'ny fefy omeny molotra manantsaina ny anareo mba ahitana fahendrena fa izay endry amirapiratra tako fa mirapiratra ny kintana fa anareo kosa amerina ny maro amin'ny fahamarinana ary dia ho toy ny kintana mandrakizay dory maharetatra amin'ny farany amin'ny azakazaka raha lasy ranabavy feon'ny fivoazana mankasitraka mankatelina totika kosa amin'izay tsy voatonona amin'izay rehetra nlazaiko teo na dia lava azy tsy nareo anay ianao akory ny maivana na tsy manan-danja fa ny vavako ny tsy nainandahatra dia mankasitraka koa mankatelina lehibe anareo ka tsy voatelina fa sirakastelina nataonareo indrindra fanohananareo an'izao asan'Andriamanitra fanohanana ny asan'ny pastera moa tena marina fa fanohanana ny asan'Andriamanitra
izany tsy hitaoko tiana fa mpahaferimeny jesosy ozy mpanompon'andriamanitra teo na dia mitondro manandro-pahavelomana azy dia misaotra tompoko onerany tompo ary zato eny ary tsy manam-pataperana azay rehetra foinareo ho an'andriamanitra dia anasika anareo mandrakarivana eny ny masony jesosy ilay mpanasoa anaraka izany dia vitsy zao fa miboaka fahafahan'izao mivelatra eo alohantsika ny fanasan'ny tompo dia manasantsika jesosy mba fotoana anankiray izao mba ahafahantsika amin'ray latabatra amin'ny tompo satria zarazara ny lalana samihafa fa ny tompo dia iray ihany dia manasana iray latabatra amin'ny tompo ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra izay tongeto voninahitra ny eo an'andriamanitra irery ihany ho amintsika ny fiadanana tsangana hivavaka isika